Fa ny miarabantsika tsirairay avy zay manaraka an'izao vidéo zao indray. Momba an'ilay resaka mission any atsimo anome sakafo ho an'ireo havantsika anatin'ny anoanana amin'ilay kere zao resaka ataoko zao. Fa nisy vidéo anankiray teo aloha teo tamin'ny farafaran'ny volana novambra dia zao 11 décembre zao indray efa misy vaovao maro afaka omenantsika dia ilazalaza momba an'izay izao vidéo zay ataoko zao. Ny mission zany zay ho atao zany dia ny daty napetraka dia manomboka amin'ny 23 décembre 23 au 31 décembre zany le mission. Resako tamintsika tamin'iny fotoana iny hoe andeha avion dia hoe misy mandeha par sur route sy ny maro samihafa ny fandaminana azy noho ny resaka fandaminana tsy misy tsony ny vol disponible, place disponible amin'ny vol moa sady lafo koa le sarany dia najantsika mihitsy ny resaka hoe avion. Ny hélicoptère koa moa tsy mandeha raha vao hoe tany tonga ny fiara dia najantsika koa zany hélicoptère fa mandeha sur route. Mandeha sur route zany ny missionnaire misy tomobile efa natokana amin'izany mampanao location eto Madagasikara dia io no nofaitsika mandeha ny lalana raha araka ny resaka dia 2 andro sy tapany eo ale 2 andro sy tapany eo koa zany retour. Raisitsika zany hoe 3 andro misy ny lalana miainga Antananarivo ny lalana zany ny faritra sud-est iny Manakara Vangaindrano Farafangana sy ny tariny rehetra mandrapatonga any Fort Dauphin. Aseo atsika amin'ny sary ihany zay raha misy sary afaka nivoaka hoe aiza moa zany ny lalana le atsika iny miainga Antananarivo manaraka ny côte est sud-est tonga any Fort Dauphin. Tonga Fort Dauphin dia any Ambosary dia aveo misy tanàna maro izarana le sakafo. Zay zany aloha ny lalana sy ny toerana andehanana. Fort Dauphin ny Itobina ao zany le fitoriana koa moa zany rehefa horesako atsika koa rehefa aveo fa any Ambosary ny tena izarana le entana le sakafo dia misy tanàna maro Ambosary ao. Efa mifandray tsika amin'ny Ralasaina Bavy any Fort Dauphin sy any Tuléar zay anampy anao nuance io efa mifandray tsika manam-pahefana sy ny tompona andraikitra ao toeranao fandaminana ny rehetrarehetra satria fiaraha-miasa le izy. Dia ny teny tamin'ny vidéo teo aloha teo hoe tsy namaritra budget tsika fa zay omeny tompo eo dia isaorana azy ny amin'ny zavatra ataony. Dia ny budget zany rehefa nandeha ihany indray nefa ny fandaminana ny organisation dia tsy maintsy nipetraka ihany indray ny budget aveo satria narafitra ny hoe inavy ny entana hoentina. Hitondra katsakitsika ho an'ireo olona ireo mangahazo vary koba haina biscuit bonbon ho an'ny ankizy kely tsaramaso rano dia radio solaire misy lecteur anakarta zany efa sitsika hira ao efa sitsika toroteny ao dia solaire iny anyany mafana foana masoandro mandavataona afaka tonga dia misarge foana zany dia efa misy toroteny ao rehefa mandeha tsika mandeha mody mijanonao iny dia afaka inondry zareo andraisany fampianarana sy fampaherezana. Izara DVD koa tsika eny andalana zany atria miainga zany tsika dia manaraka ny sud-est rehetrarehetra iny misy taona hijanona ny toriana teny izarana flyers izarana DVD dia efa ao anatiny koa zany zay. Anatin'izany koa anatin'ny budget atsika mandeha ny transport ny missionnaire ny location ny tomobile ampiasaina any rehefa tonga any toerana miainga ao Fort Dauphin makany Ambosary zay ataontsika hoe tsy maintsy fiara tsy mataho-dalana no andehanana satria ratsy ny lalana. Dia ny sakafo sy ny fiampiatranona ny missionnaire koa moa zany ao anatin'izay. Ao anatin'izay koa ny location ny salle au Fort Dauphin sy ny communication zay anaovana ny fitoriana le 27 sy 28 décembre. Ireo zany ny zavatra hoentina reo ny zavatra ilaina vola. 600 foyer fianakaviana 900 no vinavinaitsika anomezana ny anaovana fanomezana zany fianakaviana 900. Ny budget vao vinavina zany amin'izao fotoana zao dia 31 millions d'ariary zany hoe 155 millions FMG zay no ilaina anatanterahana ireo rehetrarehetra ireo. Ny voangotsika zany amin'izao fotoana zao no ny fitiavanareo tsirairay avy ny fitiavantsika tsirairay avy no ny fampiasan Jesosy ihany koa dia efa mahatratra eo amin'ny 25 millions d'ariary tsika zany zao 125 millions de francs 125 millions FMG avy amin'ny tsika tsirairay avy. Ary eto dia te hisaotra tsika tsirairay avy mihitsy na ny eto Madagasikara ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any na lala-tanana nanome. Hoy tsika hoe sanda vola be zany
fa tena hoe noho ny fitiavana an Jesosy noho ny fitiavana andreo olona kerereo dia tsy manisa an'izany tsika fa manome. Jesosy ara anafaka an'le démoniaka anankiray no nafahana tao amin'ilay tanàna anankiray fa kisoa efa andiany maro, tsy haiko 2000 moa zay safiry no nalefa tany an-dranomasina idélivrena an'io démoniaka raha io, kisoa andiany maro. Tena hoe firy kilao ny ohatrinona ny kilao any ana-kisoa ohatrinona ny kisoa ray fa tsy ny totaly iny zany raha avonjy any fanan'ilay lehilahy anankiray. Tena hoe nataon Jesosy zany. Zay koa ny antsika hoe zay sandam-bola rehetrarehetra eto zay vola rehetrarehetra eto tena hoe ho famonjena fanavotana andreo avantsika any atsimo reo dia ataontsika izany. Marina fa misy asa ataoko hoe asa tokony mipetraka tsara tsy verimberena an'le ahoana moa zany reto zany fanampiana mety hoe mandalo ihany ho andrareo fa tena hoe zava-dehibe ho anazy reo fa misy rafitra misy mila mipetraka koa mba tena tsy isian'le keretsony ihany zany moa le resaka zavatra hafa andray zany fa zay tena tia napetraka dia saorana ny tompo fin novembre tsika no nanao ny fanazavana sy ny fampitana ny vina teto zao tsika 11 décembre tao anatin'izay fin novembre ka hatramin'ny 11 décembre zay 25 millions d'ariary eo no nomeny Jesosy atsika noho ny fitiavantsika tsirairay avy zany magaga ny tompo fa rehefa izy no mameny vina dia izy koa no mameny zay rehetrarehetra ilaina. Rehefa izy no mameny vision zany izy koa no mameny provision. Ary araka ny tenenay tamintsika teo hoe tsy ho anay reny rehetra vola reny, tsy ho anay reny na ny ariary azy. Ny hetahita tao anaty dia hoe tena hoe mampalahelo Madagasikara fa voatondro molotra amin'ny fitantanana tsy mety voatondro molotra amin'ny hoe vola voahodikodina, fanomezana voahodikodina, mampalahelo Madagasikara. Tsy ataontsika ao anatin'izay daholo nefa rehefa hoe malagasy fa misy no napetraka ny tompo hoe olona mahatoky olona mandeha amin'ny famarinana, olona mandeha amin'ny mazava, olona matahotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany dia tena napetraka amintsika hoe reo rehetrarehetra reo. Fa misy tableau moa aseho amintsika rehefa avy eo ny fitsinjarana an'ireo io budget io ny zavatra ny vidiana taminy efa aseho amintsika amin'ny tableau eo zany fa hoe mandeha mangarahara, mandeha amin'ny mazava ho any amin'ireo kere, ho any amin'ireo sahirana ny vola izay nomentsika. Dia misaotra betsaka antsika tsirairay avy fa tena zava-dehibe zany fanohanana an'izany asa zany. Matsapy zay hoe tsy mandeha irery ary tsy zay irery fa kay tena misy fiangonan'i Jesosy rantsana maro mihitsy eran'izao tontolo zao. Madagasikara seran'izao tontolo zao tena hoe fiangonana iray, tena iray tsika fa rantsana maro dia hita tao anatin'ity asa ity hoe tena miasa Jesosy ary manan-karena ny fiangonany manao an'izany asa zany. Misaotra betsaka antsika tsirairay avy teto Antananarivo nanao ny fanomezana tanàna maro tao Antananarivo tsy ho voalaza, ny tany Majanga, ny tany Fort Dauphin, ny tany Tuléar tena nanome ny fanampiana. Eo ny any avantsika any Maurice, ny any La Réunion, ny any Koweït, Arabie Saoudite, ny any États-Unis, dia ny tao Rome, tao Italia, ny any Belgique, ny any Suisse, ny any Allemagne, zany rehetrarehetra zany ny entana daholo nanome ny fanomezana. Ny ao France moa dia tanàna maro be izy ao zay tsy aro voatanisa tononika any fa raha misy tokony ampiana dia ampiana. Ny any Caen, ny any Lille, ny any Poitiers, ny any Toulouse, Bordeaux, izay ihany koa, ny any Castres, ny any Metz, ny ao Paris. Misaotra antsika ihany koa zay ataoko hoe nandre an'le fanentanana dia nanentana ny hafa ihany koa. Dia zava-dehibe zany hoe tena hoe zany fanentanana ataontsika zany. Dia ny any Afrika, Côte d'Ivoire, ao Abidjan zay nanome ihany koa. Dia ny ankoatr'izay maro be izy ireo ny any Indonésia ihany koa. Dia zay koa ankoatran'izay faritra arabo ireo tena be da be fa mbola tononoko amintsika manaraka ihany toy rehetrarehetra fa tena hoe rehefa miasa Jesosy dia manetsika ny tsirairay avy. Ary io tena ampitiavana, io tena Andriamanitra izay manome am-pifaliana no tian'ny tompo. Misaotra ny amin'ny fitiavanareo. Ie dia izay le izy zany hoe mitohy zany ny fanomanana amin'izao fotoana, ny mangahazo 5 taona zany zao no efa lasa ho an'ny Fort Dauphin any fa manomboka amin'ny alatsinainy tsika le 13 décembre dia hanomboka hietsena an'ireo entana rehetrarehetra ireo dia paketena amin'ny camion ireo dia alefa zany.
alefa mialoha fa sao sanatria misy sakatsakana. Dia ny budget araka ilay lazaiko teo hoe 31 millions d'ariary, atsika zao eo amin'ny 25 millions d'ariary eo rehefa tratra io dia teny anareo zany hoe tratra ilay izy dia akatosika amin'izay ny fandraisana ny fanomezana zany fa tapitra ny fandraisana momba an'le mission ty mission atsimo ity dia faranantsika izy rehefa tody amin'io somme io za mino fa ny tompoko mamiamihoatra lavitra amin'izay verina sy angatahana fa lazaiko anareo amin'ny vidéo manaraka indray hoe hatreo fandraisana dia asa manaraka indray no anaovantsika fiarahamientana dia ny tompo hanoro azy anatin'izany rehetrarehetra zany fa mahafinaritra foana le hoe ampifaliana no anaovana ny zavatra rehetrarehetra. Saotrany amin'ny fanomezanareo tsy haiko voalaza teo koa ny tao Toulouse ve ao anatin'izay koa tena hoe mahakasika ilay izy ary ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany izy lay nanomboka asa tsara no amarana an'izany ary izy mbola malify tia anareo fa zay mihitsy ny fiainantsika eto tany hoe tena manome ary manome ho andreo sahirana inona nataonareo mihoatra noho ny sasany ho Jesosy fa zay nataontsika tamin'ireny madinika ireny dia nataontsika ho an'i Jesosy. Dia zay ihany vaovao kely manodidididina an'ity kere ity saotra betsaka ny tompontsika isaorana antsika tsirairay avy ihany koa ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany. Bonjour à tous, je fais cette brève vidéo pour vous informer de la situation, l'évolution de la situation sur les préparatifs de notre mission dans le sud pour la population qui sont pour la population qui est dans la famine, dans le Kéré comme on dit. La mission va se dérouler donc du 23 au 31 décembre et nous allons apporter des vivres pour les gens du sud. Du manioc, du maïs, du riz, du fécule, biscuits, bonbons, haricots, de l'eau et aussi des appareils, les radios solaires où on peut mettre les cartes où il y a déjà les messages, les prédications, les chants. Comme ça, quand ils auront cet appareil, pendant toute l'année, ils pourront écouter le message de l'évangile, le retour à la parole. Et ce sont des appareils solaires, vu que dans le sud, c'est le soleil pendant toute l'année. Et c'est une occasion pour eux d'écouter la parole de Dieu. Donc, ça aussi, c'est prévu pour la population du sud. À part ça, donc, il y aura le transport des missionnaires, la location des véhicules 4x4 pour Ambossard-Fort-Dauphin, car la route est vraiment pénible. La route n'est pas assez praticable, mais avec les 4x4, nous allons y arriver. À part ça, il y aura aussi les nourritures et l'hébergement des missionnaires. Et à Fort-Dauphin, nous allons organiser une réunion d'évangélisation les 27 et les 28 décembre à 15 h. Et il y aura aussi donc la location de la salle avec les communications. Tout cela, donc, le budget estimatif pour cette mission dans le sud s'élève à 31 millions d'ariari. 31 millions d'ariari, 155 millions FMG. Pendant tout ce temps, donc, j'ai fait la vidéo vers fin novembre. Là, nous sommes le 11 décembre. Fin novembre jusqu'à 11 décembre, nous avons pu avoir 25 millions d'ariari. 25 millions d'ariari. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi. Et je tiens à remercier chacun d'entre nous qui avons contribué au don pour cette mission. Merci infiniment, merci de tout notre cœur, merci pour votre confiance, merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Car à travers la mission, à travers les préparatifs, nous avons constaté que nous ne sommes pas seuls. Il y a vous, il y a les frères et sœurs, il y a les gens que nous ne connaissons pas, les gens que nous connaissons. Merci pour votre soutien, pour votre amour. Le Seigneur Jésus, il est fidèle et c'est lui qui vous rendra. Et vous semez dans le royaume, ce n'est pas en vain. Et il y a le tableau là qui va être diffusé pour le détail des dépenses. Et je tiens à remercier, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont fait les dons à Madagascar, notamment à Majinga, à Fort-Dauphin, à Tuléar et dans d'autres localités dont je ne connais pas, mais il y a pas mal de gens qui ont fait des dons. À l'étranger, il y a les amis, l'église qui a La Réunion, à l'île Maurice,
Et en France aussi, il y a des frères et sœurs, il y a des gens de partout dans les villes de France, à Lille, à Castres, à Metz, à Toulouse, Bordeaux, Poitiers et d'autres villes aussi. Elles sont nombreuses, hein. Et on remercie le Seigneur pour tout ça. En Belgique, en Italie, en Indonésie, aux États-Unis et presque un peu partout dans le monde, les gens qui se sont mobilisés pour cette mission que le Seigneur nous a confiée. Je tiens à vous remercier de tout notre cœur, avec toute l'équipe, au nom de toute l'équipe. Merci pour la confiance. Et comme on a dit tout à l'heure, en malgache, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, tout se fait en transparence pour voir qu'il y a des gens qui sont aussi dans la vérité ici à Madagascar, parce que des fois, avec les médias, les infos, on dit du mal de Madagascar, comme quoi il y a une malgérance, il y a la gestion des biens et du budget qui ne va pas selon ce qui a été convenu. Et là, pour cette mission que le Seigneur nous confie, on va vous donner les détails. On va vous donner les détails. Tout se fait dans la transparence pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Les sommes récoltées, ce n'est pas pour nous, c'est pour la mission, c'est pour les pauvres du Sud, c'est pour tous les préparatifs. Tout ça se fait dans la transparence. Et déjà, on va faire une diffusion sur un tableau là des budgets. Et dans la prochaine vidéo, je vous donnerai encore plus de détails. Pour cette mission, donc, nous comptons offrir les vivres pour 600 foyers. 600 foyers. Donc, dans les paniers ou dans les sacs que nous allons offrir, donc il y aura des, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai déjà mentionné, mais on va acheter donc 5 tonnes de manioc, 3 tonnes de riz, 2 tonnes de maïs. Il y a déjà le tableau qui est diffusé là. Il y aura des détails des achats avec la quantité. Donc il y a pas mal de quantité, hein, parce que c'est pour 600 foyers. Nous vous remercions pour votre amour et ce que nous vous demandons encore et encore, c'est votre prière. Prière pour nous, les missionnaires, prière pour les donateurs, prière pour cette mission, que le Seigneur nous accompagne, que la grâce de notre Seigneur Jésus, la puissance du Saint-Esprit nous accompagne et que la parole soit diffusée en toute autorité avec la puissance du Saint-Esprit et que toute âme, qu'il y aura beaucoup de gens qui seront touchés donc, par la parole, mais aussi pour la distribution des vivres, ça va toucher aussi la population du Sud et qu'ils se tournent vers l'Éternel Yahweh Yehoshua Mashiach qui est notre seul et unique Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur, l'Éternel Yahweh Yehoshua soit sur chacun de nous aussi et à bientôt. Merci. Au revoir.